Jereo tsara fa misy horonan-tsara anankiroa samihafa no aseho eto. Horonan-tsara voalohany, raikitra ny sakoroka vokatry ny fanakatsakana nataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo kandida izay latsaka ho fidiana filoham-pirenena amin'ity 2024 ity. Horonan-tsara faharoa, milamina tsara tsy misy sakantsakana izay ataon'ny mpitandro filaminana ary mahavita mihirahira ny hiran'Andriamanitra filoha Andrajoely izy ireo, maneho hevitra ny kalalana ihany koa. Mafana dia mafana ny toetra ara-politika eto amintsika. Porofon'izany, nisy hetsika politika mitovitovy nefa ny mahagaga fepetra roa samihafa no niraisin'ny mpitandro filaminana. Ny hetsika voalohany dia kongresy antoko politika mapara izay nahitana olo-mpanjakana marobe izay mivondrona anatin'ity antoko politika ity. Hetsika faharoa dia atao tetsy amin'ny ISTS Mandrimena, nahitana sakatsakana nataon'ny mpitandro filaminana ary niteraka korontana izany. Ndao jerentsika nikaiky ny fitanilana ataon'ity fitondran'Andriamatoa Andrajoelina ity. Ndao jerentsika aloha sakoroka nitranga tetsy ISTS Mandrimena. Nisy fivoriana izay saika kasain'ireo kandida irozako fidiana amin'ity 2024 ity izay saika tanterahana tetsy ISTS Mandrimena. Ny zavatra nitranga nefa mbola tamin'ny ratolakandro efa feno mpitandro filaminana manodidina ny toerana, efa vonina anakana ny hetsika ataon'ireto vondrona politika reto. Teo amin'izay raikitra ny fanosehana, raikitra ny sakoroka vokatry ny sakatsakana ataon'ireto mpitandro filaminana reto. Araka hitantsika amin'ny sary io dia nivoaka avy tao izy teny Randrena Solonieko izay filohan'ny miavatora, efa zatra voasakantsakana foana rehefa manao hetsika politika izay ataony ary tsy maintsy mamaky barazy foana rehefa mikendry ny hetsika izay kasainy izy. Fa ity indray mitoraka ity dia niezaka ny fampiresaka tamin'ny mpitandro filaminana izy, nametraka fanontaniana hoe inona ny olana, tsy azo atao ve mivory, tsy azo atao ve mivory ao anatin'ny trano. Naveriny MBDB zany resaka zany dia tsy nahita valy ny mpitandro filaminana. Problema tsika eto sefa misy lalàna miteny hoe tsy azo atao mivory. Efa nazava teo ngam zay resaka zay. Efa nazava teo zay. Tsy azoko zao ka atosikinareo. Misy lalàna teo hoe tsy azo atao mivory. Anaty trano. Rehefa tsy manana lalàna ianareo. Anaty lalàna ve zay? Aza nana misy lalàna zany eo. enao mpanoha lalàna mihitsy Député misy lalàna ve ao hoe tsy azo atao mivory anatin'ny trano. Ny fampiresaka tamin'ny mpitandro filaminana ihany koa Rajaonary Mampianina filoha teo aloha, niezaka nitady izay fandaminana izy, nangataka mpanajana izy, omeo lalana zahay ivory, omeo lalana ampanetretena, dia mbola tsy nomeny reto mpitandro filaminana ireo. Manana ny hevitra izay aneo hevitra izay ohatran'ny olom-pirenena rehetra, ohatran'ny mpanao politika rehetra koa dia efa nahazo an'ity hevitra ity zay ivoriana rehetra ampilaminana. Tsy any an-dalambe zay tsy eto zay na ka megafona dia resaka fa atao anatin'izay ny fandinika ao. Misy député maromaro ao ny candidat, presque ny candidat ao daholy amin'ilay izy. Ka dia zay ny angatahanareo hoe, ny angatahana aminareo hoe efa voatondrato le izy efa misy olona mihitsy ary ao alao zay ivory ao. Zao fotoana iresantsika zao ary avarabaratra ary fantanareo tsara misy olona amina rivony ao zay mivory. Kasam-panjakana andretrarehetra tonga ao daholy ivory aneho hevitra, samy maneho hevitra masitoyen nge zany tsika. Zay nge le izy. Zay le izy tompoko. Dia mba mangataka anareo zay meo lalana zay. Mangataka zay. Tena mpanetretena ny lazane mangataka zay. Dia toy izao navaly mpitandro filaminana hoe tsy mahazo mivory ianareo satria tsy nahazo alalana. Kanefa fantatry reto mpitandro filaminana reto, azo atao tsara ny mivory ao anatin'ny trano, na olon-tsotra io na vondrona politika io. Zay ny lalàna navoakan'ny ministera. Ankehitriny nefa hitatazana mpitandro filaminana miasa ho an'ny fitondram-panjakana, manakatsakana ireo vondrona politika ivory, ikondo, iresaka mahakasika ny raharaha politika. rehefa tsy nahazo lalana nareo amory vahoaka dia tsy maintsy voarara dia aminareo tazavady. Aiza ny tsy nahazo lalana zay ao trano nke zay.
Nareo rehetrarehetra reo ngamany olona mpanao lalàna daholo misy député anankify reo sy nareo indray ny atoran'izany hoe ahoana ny lalàna mahakasika resaka famoriam-bahoaka zany. Zay. Azafady monsieur le président, tokony nieritseritra an'izay anareo alohana anao an'ity zavatra mila maka autorisation. Sy nareo nampianarina zany. Fa raha manana autorisation nareo tsisy olana aminay mihitsy zany. Fa tsy autorisé ndray zany mivory anaty trano. Aiza le taratasy azafady mampiseho anay. Le note navoaka nareo ngefa mitenan'izay fa hoe autorisé rehefa anatin'ny trano le note navoaka n'Andriamatoa ministre tompoko dia efa miteny fa hoe afaka mivorivory ao anatin'ny trano ny mpanao politique. Ny note navoaka ny monsieur le ministre zany tompoko. Zay ena. Note navoaka n'Andriamatoa ministre. Noho ny resaka fahazahoan-dalana tsy nahazo fahazahoan-dalana dia niantso mivantana ny préfet n'Antananarivo i Fidèle Razarapiry fa tsy nandray mihitsy ity préfet ity. Mety efa fantapantany ihany fa misy korontana raha ohatra ka misy miantso tampoka. Naleo nanaja ny asany tsy noraisy ny antso izay nataon'ny Fidèle Razarapiry. Ty numéro préfet tompoko ataontsika main libre io fa tsy mandray téléphone le préfet ijerevantsika anazy io préfet tanahy io hitanao tsara dia miandrotsika raha mandray izy dia hiteny eto atsotsika izy manko ahitana zany hoe afana mama misy interdiction koa misy taratasy any aminareo zany misy interdiction tanao zany miresaka izy dia mbola tsy azontsika zany so occupé. No ny sakantsakana nataon'ny mpitandro filaminana reto dia ravamena ny fivoriana izay saika ataon'ireto vondrana politika reto sy ireo candidat izay ilatsako fidina amin'ity 2024 ity. Nefa tena zava-dehibe eo amin'ny fifidianana sy ny hoavin'ny Madagasikara ny zavatra ivorian'izy ireo araka ny nambarany ireto vondrana politika reto satria saika ifampidinika izy ireo mahakasika ny fifidianana, manahoana ny listim-pifidianana, manahoana ny candidat izay faninana, indrindrandrindra fa mety ikondoa mahakasika ny fananan'Andriamatoa Andrajoelina ny zoprenena vahiny ary saika nanao fanambarana hitambarana hoe tsy manaiky ny filatsako vidian'Andriamatoa Andrajoelina. Mifanohitra amin'izany tanteraka ny zava-nitranga tetsy amin'ny CCI Vato. Ny lamina tsy misy korontana, tsy misy mpitandro filaminana izay manakatsakana ny hetsika ary nanao hetsika ny Kalamanjana izy ireo. Raha toa fandikan-dalàna zany mamory vahoaka eny Kalamanjana zany. Sanatria ve no izy ireo TGV antoko politika mapara dia afaka manao izay tiany atao? Raha ampafantarana antsika dia ny hetsika ataon'izy ireo dia kongresy hitambarana antoko politika mapara manerana ny nosy, anasana ireo mpikambana manerana ny nosy, indrindrandrindra fa ireo izay filoha nasionaly ny TGV manerana ny province rehetra eto amintsika. Raha manaraka tsara ity horonan-tsary ity sika dia mahita fa tsy dia misy tarehy vaovao zany hita ao anatin'ity antoko ity. Aka ohatra fotsiny tsika eto tsika mahita ny Mamy Ravatomanga, mahita ny vazaha Nainandriatsotoaina, mahita ihany koa vazaha anankiray antsoina hoe Patrick Rajoelina, io ihany koa Lalatina Rakotondrazafy ministre ny serasera, ao ihany koa Christine Razanamahasoa filohan'ny anteny meram-pirenena, tsy tarehy vaovao ihany koa Hermanana Razafy-Mahefa filohan'ny anteny meran-doholona ary mahita ministre ny mponina ihany koa isika Sophie Lira Prinsia, mahita ihany koa Jocelyne Maxime izay avy any avaratra ny nosy iny, ahitana sekretera nasionaly ny TGV manerana ny nosy. Tsy ho tanisaintsika eto daholo ny anaran'izy ireo fa efa fantatsika ireo mpanohana anjambany Andriamatoa Andrajoelina. Ny ventin'ny kabary nentin'izy ireo dia tsotra dia ny mangataka ny firotsana Andriamatoa Andrajoelina ho vidina amin'ity 2024 ity. Zay ihany, misy moa ny laza mihitsy hoe maro dia maro ny zava-bitan'Andriamatoa Filoha Andrajoelina fa ny olana tsy ampy ny fotoana izay tokanana ny foto-drafitr'asa. Ka noho izany miantso n'Andriamatoa Filoha mba hanohy mandat anankiray indray hitokanana ireo foto-drafitr'asa izay efa vita. Ndao inotsika ny fanambaran'izy ireo. Président izay angatanay firotsahany zany noho ny zava-bita maro, noho ny asa maro izay nataony, na ny fitokanana aza najanona tsy vita intsony satria betsaka loatra. Mangataka aminao zay président, mangataka aminao zay président Andrajoelina, betsaka ny asa vita ary mbola miandry fitokanana zahay amin'ny mandanao manaraka
mangataka anao zay rotsaka tohizo ny lalatsika fa ianao no andrasana filohan'ny anteny merandoolona dia mahatoky 100% fa tsy maintsy lany andre mato Andrajoelina. Premier tour de vita. Premier tour de vita. Sawan. Mandetokana afaka miazakazaka ozy filoha Andrajoelina. Fa afa ihany reto miaraka. Zay mahatonga anay enina menata ndray mbola ny ambony roaplanina. Ito ampamaranana. Hita miariary ny fitongelanana ataon'ny fitondram-panjakana. Hita baribary ihany koa ny fitongelanana ataon'ireto mpitandro filaminana reto. Fantatra fa mandray baiko izy ireo ary manatanteraka zany baiko zany ny antom-pisian'izy ireo eto amin'ny firenena. Hafatra ho an'ny mpitandro filaminana. Mbola tsy leo ve ianareo ampiasain'ireto mpanao politika reto? Ampiasain'izy ireo amin'ny tombotsoan'izy ireo manokana. Fa oviana ianareo mpitandro filaminana no hiaro ny voninahim-pirenena, hiaro ny fiandrianam-pirenena, ampiasay ho araka ny tokony izy ny erana ananareo sy ny fahefana zay anananareo. Aza mety ho baikony mpanao politika amin'ny tombotsoany manokana, tsy njovy ny tombotsoan'ny firenena. Zay ny videontsika androany, aza dino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.